Eo amin'ny lafiny ara-tsosialy kosa lozam-pifamoivoizana iray indray no nitranga tetsy amin'ny fasan'ny Karana androany maraina. Fiara telo no nifandona, tsy nisy namony ainy fa olona 5 kosa no naratra vokatra izay sy tatitra rotsirakotiny irainy eo amin'ny sarin'ny Mamy Rasoanaivo. Fiara telo no nifandona tetsy amin'ny fasan'ny Karana androany maraina tokony ho tamin'ny 7 ora teo eo. Fiaran'olon-tsotra 4x4 iray izay nikasa hiverin-dalana hanao demi-tour no nifandona tamina fiara mpitatitra olona zotra J izay mampifandraina eny amin'ny Knaps, Ampefilo sy ny eny Ampitatafika. Rehefa izay dia mbola nifandona ihany koa tamina fiara mpitatitra olona iray hafa ilay 4x4. Ilay fiara mpitatitra olona fandroa nifandona tamin'ity farany moa dia nizotra 700 izay mampifandraina eny Ampitatafika sy ny eny Tsaralalàna. Tafiakatra teny amin'ny lalan'olona moa ilay fiara mpitatitra J ary nandona andrin-jiro ihany koa. Andray zany nisoveran'le 140 ny voaniala le jimo nialan'le 4x4 le jia dia za moa tsy nanakova verike miala sarety zareo dia zay na tamin'ny vodin'le 4x4 ny foan'le nandronan'ity zany le 4x4 dia somary niembotra nakany amin'ny arabe dia zay nahazo amin'ny tomobile. Tsy nisy ny ainana fohy nandritra ity lozam-pifamoivoizana ity na dia hita aza fa somary vomafy avokoa ireo fiara. Ireo mpandeha tamin'ny fiara fitaterana moa no nisy naratra vokatry ny pitika vaky fitaratra sy ny dona mahery izay nahazo ilay fiara ka avy hatrany izy ireo dia nentina teny amin'ny hopitaly.